Eo amin'ny tontolon'ny teknôlôjia kosa tafiditra ao anatin'ireo fitaovana ilaina amin'ny andavanandro ny olona tsirairay moa sy mifanaraka amin'ny filan'ny fanatontolona ny ordinateur portable. Mbola vitsy anefa ny malagasy no manana fahefa-mividy anjifana ity vokatra iray ity. Izany indrindra raha nahatonga ny elite GSM hamokatra solosaina izay misy connexion internet moa noho ny fisian'ny fiaraha-miasa tamin'ny Orange Madagascar. Ravakaran-Dremanalina eo amin'ny sariny mamy Rasamuely. Mbola vitsy amin'ny tokantrano malagasy no manana ordinateur portable noho ny tsy fahampiany fahefa-mividy malagasy. Araka ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny orinasa elite GSM, teny anivon'ny mponina sy ny mpianatra ary ny mpiasa nandritra ny enim-bolana. Takiany ny fivoaran'ny teknôlôjia sy ny fanatontolona nefa ity vokatra iray ity. Rehefa nanatona mpianatra izahay dia mahatsapa fa mbola lavitra dia lavitra tokoa ny tanjona izay enjentsika eto Madagasikara eo amin'ny lafiny fampiasana zany ny atao hoe ordinateur portable amin'ny teny vahiny. Ary toy ihany koa ny fahitanay fa ilain'ny mpianatra izy satria eran'izao tontolo izao zany efa misy ny ataontsika hoe mondialisation, efa tokony hiditra amin'izay zany tsika efa amin'ny firenena rehetrarehetra amin'ny fampiasana ny ordinateur portable eny am-pianarana. Entina indrindra hamalina ny filamponina nahatonga ity orinasa ity hamolavola sy hamokatra ordinateur portable antsoina hoe computer elite. Misy ireo option maro izay natao hifamaly amin'ny fanatontolona sy ny fivoaran'ny teknôlôjia vaovao. Amidy amin'ny vidiny 10,925 ariary na 2,925,000 francs ity ordinateur portable ity ary misy fiantorana herintaona. Nojerena manokana moa ireo mpianatra amin'izay ahafahana manamora ny fividianan'izy ireo ity vokatra ity izay. Mitodika manokana izay any mpianatra satria isy ny fiaraha-miasa amin'ny banky ka dia armé karazana ataontsika amin'ny fiteny hoe crédit pour les étudiants reny zany isika izay tsy angalanay na banky tombony any amin'ireo ankizy fa ny orinasa hita zany mifanaraka amin'ny banky manome zany ny tombony izay mety alain'izy ireo. Maivana sady manify ity ordinateur portable ity izay 13,3 pouces ny velaran'ny écran ary 7,0 mm fotsiny angezany rehefa mikombony. 160 Go kosa ny disque dur ao aminy ary manana mémoire RAM 1 Go DDR izy. Ankoatr'ireo dia azo ampidirina mini HDMI sy lecteur carte ihany koa izy. Ahafahan'ny mpanjifa mahazo internet ihany koa ity PC portable ity satria dia ahafahan'izy ireo manao connexion wifi ary misy ny tolotra manokana mandritra ny enim-bolana iarahan'ity orinasa malagasy ity amin'ny Orange Madagascar izay ahafahana manjifa connexion internet mandritra ny enim-bolana amin'ny vidiny 2,5 ariary monja raha toa ka 4,4 sy 2 ariary zany raha ny vidiny ara-dalàna. Raha ny fanamarihana nataony ny talian'ny varotra eo anivon'ny Orange Madagascar, Andriamatoa Philippe Leroy.